nandrindra ity lanona ampanokafana ny fikaonandoam-pirenena ity moa dia nilazany heviny mahakasika izany tetika asa izany ny filohan'ny fédération malagasy ny taranjabolina kitra Andriamato Arzaka Arabekotra olona Romain sy ny nisitry ny tanora sy ny fanatanjahantena Andriamato Tinoka Roberto izy roa lahy reto dia samy resy lahatra amin'ny tokony hanaovana ny fikaonandoam-pirenena ho an'ny taranjabolina kitra satria taranja manana maizy azy sy nametraka tantara teo amin'ny fiainan'ny malagasy izany taranjabolina kitra izany. Ny fikaonandoam-pirenena dia voalohany indrindra ahafahantsika mametraka ny perspective d'avenir rehetra hoe ahoana fomba ahafahana mitondra ny baolina kitra ary ho anay dia initiative tsara le izy satria misy hevitra tsy ampoizy za zao niresadresaka tamin'olona atao hatramin'ny maraina misy hevitra tsy ampoizina avy any amin'ny faritra any hitanao hoe afaka ampandrosoana ny football zany hoe tsika tsy mionona amin'ny résultat azontsika fa mijery lavitra kokoa tsika amin'ny alalana ny fametrahana n'ireo infrastructure hitaizana n'ireo tanora ireo hananatsika raha pitso afaka apitso barea solotoerana an'ireo baretsika ireo satria fantatsika ny moyenne d'âge ny barea tamin'ny ekana 28 ans dikan'izay tsy maintsy mijery an'ilay relève sportive tsika manaraka an'izay mahazava-dehibe an'ity fikaonandoha androany ity fieritseretako azy ahafahany tsiray mpiantsehatra mihitsy mba mampitovy tady dokanga satria fantatsika fa au-delà ny mahasport ny football dia nampiray ny malagasy izy ka androany koa zany zao initiative ny président ny fédération malagasy football zay tena deraiko zao dia mandeha ambony ny football fa tena fampiresa pirenena mihitsy les zavatra hitatsika teto androany satria représenté avy any avaratra ka hatrany atsimo atsinana ka hatrany andrefana ny olona rehetra tia kitra dia voangona tato-dolo androany ary afaka namoaka ny heviny sy ny etahetapony mba ho fampandrosoana an'izany football izany. Io moa zany fikaonandoha ohatran'izao dia sehatra amoahana ny ampoly rehetra sehatra ihany koa dina hevitra dia napaky hevitra ihany koa ka ny anarany mety hoe feuille de route ny andraisanareo azy mety samy manana ny ilazana azy fa ny fijeriko azy tokony hoe résolution zany ahitatsika reo ataoko hoe fiteny rehetra ao tokony andraikitra atolotra azy reny ny zay volaza saika rehetrarehetra ao dia samy hijery ahoana ny fomba anatanterahana azy miaraka efa nisy le komity fanarenana bola kitra malagasy zay tsy niraisina ny tsita hoe nakaiza le fekevitra tapaka tamin'ny farany ty fekevitra ho atao hoe ho azo amin'ty février ty hoe ahoana ny anatanterahana azy tanteraka ve sa mazava ho azy fa tsika rehetra nge samy vavolombelona sady misokatra ho any rehetra ho hitanareo zay zavatra tapaka ao dia tsika ihany koa mbola vavolombelona ho avy rehetra tanteraka ve satsia any amin'ny lalana tokony izy ve zany ale zany satsia egna manao azoko lazaina fa ny hoe anome tokona na ilaza ny zatsy na zaroa mety anahirany zany fanjakana araky ny nambarako teo dia mijery lavitra amin'ny fanoana raha tsy teny fotsiny hoe ametraka an'ilay école de foot isaky ny district ary ny velirano filoha amin'ny velirano fahatelo amin'ny folo dia nametraka hoe ny fanatanjahantena ho amin'ny pirenena efa natomboka zany ary niangarana manokana ny fédération ny football satria fantatsika fa misy terrain telopolo sahady zao efa natomboka ny asa nanomboka tamin'ny taona lasa ary hotohizana amin'ity taona ty niezaka zany atao dia ny anana ny district rehetrarehetra tsisy district tokony tsy anana terrain de foot manara-penitra zany tsony dia zay no iassuré an'le vivier zay no iassuré an'le relève avy any amin'ny faritra faharoa misy an'io fanamboarana ny kianjabe mamasina io tsika eto tokony andray lalao international foana miaraka amin'ny entamatavy fa no ny olana ara infrastructure no tsy mampisy an'izay zavatra zay fantatsika fa amin'izao fotoana zao manana ny considération n'olona rehetra ny barea de Madagascar ny équipe nationale tsika raha taloha ka fakana
point zay angamba fitenena anazy hoe fakana isa ny fihaonana falifaly ny olona zany hoe iona amin'ny gasy équipe ny Madagascar fa ireo ny fakana isa am'izao mangovotra hitatsika tamin'ireny résultat farany reny 6-2 nandresentsika ny Niger tamin'ny farany teo iny zava-dehibe zany ary manaraka an'izay le école de foot iny moa iarahana amin'ny coach Nicolas Dupuis araky ny teny taminareo teo hoe tamin'ny kabark teo hoe efapolo taona lasa zay no nisy an'ny lay mpanazatra coach allemand Peter Schnittger dia tamin'ireny tsika no hita sehatra taty Afrika fa taoriana iny tsisy nanohy zany fikirizana nataony zany asa nataony zany dia rava-maina ka amin'izao fotoana zao te handeha ny fitondram-panjakana hiteny hoe ndao ary itsika teknisiana rehetrarehetra malagasy io ny bureau natao consultant Nicolas Dupuis hizara amintsika zay saika efa ananany rehetra zay teknika ananany rehetra zany mba ho fampandrosoana satria tsy ho vita Nicolas Dupuis mitety any fivondronana sy faritany rehetrarehetra io équipe nationale io ny azy fa kosany zany à partir ny hoe nanenky izy iara-miasa amin'ny ministère fitondram-panjakana consultant dia afaka mifanerasera amin'ireo teknisiana malagasy mampita zay tsaiky efa zay ary zay teknisiana malagasy zay koa no andeha any amin'ny faritra rehetrarehetra any hijery ampita zany fahaizana rantovina taty zany.